mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana ry havana no miara-manantsika tratry te sabotsy fa 5 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky ny Jeremia mpaminany. Jeremia 1:30 fa 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Jeremia 1:30 fa 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena tsangam-bato, sainy tsara ny lalana efa voavoatra, dia ilay lalana efa nalehanao. Miverena indray ry Israely Virjiny, miverena indray ho amin'ireto tanànanao ireto, mandrapao oviana no irioriovanao ry zanaka vavim-piodina. Fa Jehovah efa namorona zava-baovao amin'ny tany, vehivavy no hanodidina lehilahy. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely. Mbola holazaina indray ao amin'ny tanin'ny Joda sy ao amin'ny tanànany izao teny izao, raha ampodiko avy any amin'ny fahababony izy. Hotahina anie Jehovah, hotahiny Jehovah ny ianao, ry fonenan'ny fahamarinana sy ry tendrombohitry ny fahamasinana. Ary ny Joda sy ny tanànany rehetra dia hiara-monina ao aminy, ho mpiasa tany sy ho plasy, mitondra ny andiany ondry amanosiny. Fa ny fanayana dia ampisotroiko, ary ny fanahy mihosa rehetra dia ho fokisako. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fa 2:20 no ampalaizanao ry havako. Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena tsangam-bato, sainy tsara ny lalana efa voavoatra, dia ilay lalana efa nalehanao. Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena tsangam-bato, sainy tsara ny lalana efa voavoatra, dia ilay lalana efa nalehanao. Havako ny bokin'i Jeremia mpaminany dia faminaniana mikasika ny ahababo ny zanak'Israely, na ny marina kokoa ny fanjakan'ny Joda, fahababona aritra 70 taona ny Babilôna. Kanefa ao anatin'ny bokin'i Jeremia mpaminany koa dia voalaza fa hiverina indray ny Joda afaka 80 na 70 taona. Bokin'ny Jeremia zany dia mandray roa, sady maminany ny faharavana izy, nefa koa maminany ny fiverenana avy any amin'ny fahababona indray. Amin'ity andininy eto am-pelatanantsika ity dia ny 2:30 moa dia misy mitodika amin'ny Efraima, any amin'ny fanjakana avaratra. Hitantsika eny amin'ny 20 hoe efa reko tokoa ny tomanin'ny Efraima, ny tomanin'ny tenan'ny Efraima, ary dia ho tafaverina ianao ho Jehovah. Zany hoe asehon'ny tompo fa nandreny fibebahan'ny Efraima izy, ary mandreny fibebahan'ny ny mpanompon'Andriamanitra, ny firenena izay nofidiny tany amin'ny fahababona izy. Dia mety ny 2:20 izy dia mitodika manokana kosa amin'ny Joda, manao hoe ianao kosa dia manangana famantaran-dalana ho anao, manorena tsangam-bato, sainy tsara ny lalana efa voavoatra, dia ilay lalana efa nalehanao. Zany hoe asain'ny tompo manangana maridalana zany, manangana fahatserovana ny Joda mba tsy ho very eny am-pandehanana izy, mba tsy hahavery azy ao anatin'ilay fahababona, mba tsy hahavery azy amin'ny lalana lavitra hitondran'Andriamanitra azy. Dia asain'Andriamanitra manangana, manisy maridalana izy, manisy famantarana eny amoron-dalana mihitsy ary. Ilay dika ilay teny ary dia manao mihitsy, manao hoe manangana ianao asiorim-bato eny amoron-dalana. Asa nareo raha matadidy ny tantaran'ilay ao anatin'ny boky angambany izy iny, raha tsy saroko méthode Bocher. Misy an'ilay angano izay nosoratan'ny Charles Perrault, izay any amin'ny taona 1770 anany Charles Perrault ohatra ilay antsoina hoe le petit poussé. Dia ny tantara le petit poussé dia tahaka izao, saika hain'ny ankizy rehetra izay namaky ny méthode Bocher tamin'ny fotoanandro. Misy ilay mpivady izay mpianala
dia izy mivady zany a de nanana zanaka fito zay sahirana tena sahirana tamreto famelomana nreto zanany fito lahy ary tamy farany de tena nahantra be mihitsy izy mivady ary rehefa nahantra be izy mivady a de tadiditsika tsara ny farany a le petit poussé le kely indrindra zany de nanapa-kevitra izy mivady antso velotsika tsony reto zanakitsika reto a fa andao arinany anaty ala lay faralahy lay le petit poussé zany de naeno ny fikasany ratsiny reto ray aman-dreny no ny fahantrana de naeno an'izay dia eno ny hoe ho arindray aman-dreniny izy dia nanangona vato kely izy ary rehefa nanangona vato kely izy de nataony tanaty kitapo kely de narindray aman-dreniny tany anaty ala eny an-dalana nefany de nalatsaky petit poussé eny an-dalana lay vato kely nalatsa ntsikelikely nalatsa ntsikelikely ary rehefa aveo dia narindray aman-dreniny izy dia niverina moramora nanaraka lay vato kely petit poussé sy ny rahalany zany dia lay vato kely nalatsan'iny indray no nitondra azy no maridalana na tonga azy tao an-trano de gagy reto ray aman-dreny sady faly hoe ary to tsy verindray nareo de satria nametraka lay vato kely nalatsaka teny an-dalana na maridalana i petit poussé fa tam'izay fotoan'izay moa de tonga lay amy tantarany Charles azy dia tonga lay nisy olona zay nanome vola nanome trosa nameny volany izy mivady de nilamina araka ny tokony izy ndray fiainan'izy mivady dia rehefa nilamina tokony izy fiain'izy mivady de lamindamina kely izy ka ndray tokony akeliny zay dia niverina ndray le fahantrano tahaka ny teo aloha de nanapa-kevitra ndray aman-dreniny izy fito my rahalahy fa hanara azy anaty ala ary rehefa naka azy anaty ala dia nitreritra le petit poussé ohatran' le teo ihany saingy zao nefany tsy navely nidindray aman-dreniny ny trano mba tsy hahafahany ty zaza ity ndray hitsipina vato anangona vato dia tsy navelany saingy nahita hevitra ihany le petit poussé fa lay ny mofo tsy nohaniny lay mofo nomendreniny azy fa lay mofo ndray no nalatsa ny tsikelikely teny an-dalana mba ho maridalana kanjo rehefa miverina ndray aman-dreny de very tao anaty ala izy de nieritreritra le petit poussé manao hoe anaraka ny dian'lay mofo anaraka tady an'lay mofo kanjo nohaniny vorona lay mofo lay maridalana de nohaniny vorona lay maridalana zay natao hiverenana nohaniny vorona de very ary izy vely ary izy fito my rahalahy de kanjo da itsika ny teo iny tantara dia nahita ny tao amy tranon'lay ogre zany iny izy tahaka ny trimy be nisy tranon'lay karazana olona ratsy fanahy dia tonga ato amty ogre na tranonyty ratsy fanahy ty izy fito my rahalahy de nandondona atao de hoy vadiny lehilahy ataotsika hoe ohatrany trimy be moa zany tovitovy tantarany trimy be sy vitika moa lay tantara de andana mandeha fa hoan'ny trimy be ato no antony ogre ato nareo fa mandana mandeha fa izy nge masika be de iany angavy any le petit poussé aloha zay mba hijanona ato fa alina ny andro fa mba hafeny ndray de nafeny le raha matoa izy kanjo niditra avany lay trimy be na lay ogre de nandreny fofony izy fito my rahalahy trimy be moa tantarany suitika aminy hoe maimbolobelona de tonga sambotra azy nitan'izy fito my rahalahy dia efa vizaky izy aloha raha pitsonareo no hoaniko fa zarako raha misy sakafo tonga atao trano dia efa nieritreritra zany izy fito my rahalahy ho atao sakafony trimy be na sakafon'lay ogre ny apitso kanjo nahita hevitra ndray petit poussé fa zao nalaindray niditra tao amin'ny efitranon'lay zanaky trimy be vavy fito izy dia nalainy lay couronne na lay satroboninahitra dia nafindrany tamin'izy fito my rahalahy de nampifamadihany zany ny toerana dia tongo trimy be ny alina de nihinana ireto zanany vavy fito novonoiny de nohaniny satria nitsapatsapainy dia ny zanany ihany no nohaniny zany izy fito my rahalahy kosa nandositra ary de nenjehiny trimy be de eo moa toy nylay tantara vizaky trimy be na le ogre de satria tesitra avinana anjarany izy de izy fito my rahalahy nandositra dia nalain'izy fito my rahalahy ndray lay nibotiny trimy be na nibotin'lay ogre ka ino nahafahany nizakazaka nandositra zay moa lay tantara raha fitininy ary dia tafavegana soamantsara da natokatrano ndray izy niona tamin'ray aman-dreny mampatsiaro atsika lay hoe eny am-pandehanany sika lay tantarany petit poussé de mampianatra atsika hoe
zava-dehibe ny maridalana eny am-pandehanana, zava-dehibe ny antsoina hoe repère, maridalana. De eto ny tompo miteny amin'ny Jeremia mpaminany manao hoe mandehana asaivo manao maridalana eny am-pandehanana ny zanak'Israely mba tsy ho very izy. Ny maridalana zany de zao hoe mba tsy ho adino io lalana io, mba tsy ho adino le lalana hitondrana azy, de asaivo manangana tsangam-bato izy na ny manimanina kokoa, asio orom-bato eny amin'iny lalana lena iny, de am'izay fotoana zay fantany hoe ity le lalana iverenana, satria niainga ny zanak'Israely ho babo any Babilôna, ary rehefa babo amin'ny Babilôna izy de izao ahoana no ahafantarany lalana miverina, ahoana no ahafantaranao hoe ny lalana mbola iverenanao, satria be de be le lalana. De hoy ny tompo tamy manao hoe asevo manisy maridalana izy dia hiverina amin'io lalana zay nandehanany indray izy. Afaka malala manafatra eto zany Jeremia mpaminany, manaova maridalana ary manorena tsangam-bato, de sainy tsara lay lalana efa nale teo, aza adonona lay lalana efa nale teo, de miverena indray ny am'le tanàna fahizay, de zay no ahitanareo ny tanàn'Andriamanitra mamonjy. Tika zany re avako malala de zao zavatra telo. Voalohany de zao, rehefa zava-dehibe ny amin'ny fiainatsika olombelona ny raha oharina amin'ny zanak'Israely tany anefitra tany amin'ny fahababona isika, de tao amin'ny tompo mbola hiverina indray am'le toerana zay niaingany zanak'Israely, de zava-dehibe ny ananatsika famataran-dalana, repère. Mila an'izay tsika, raha tsy zany tsika very. Ety ambony tany de be de be ny olona very, repère, very maridalana, tsy mahafantatra ntsony hoe avy aiza ho aiza. De zay mahatonga ny tompo miteny hoe manangany anao maridalana, mba tsy ho very ety am'ty tany fandalovany ty ianao, manangany anao maridalana. Rehavana am'izao andro ianantsika zao de maty re mandrakariva ny fiteny manao hoe very repère e, very maridalana ny ankizy ankehitriny, ny tanora ankehitriny, very maridalana ny firenena, very maridalana ny malagasy. Tsy mahafantatra ntsony avy aiza izy, tsy mba nanao tahaka an'ilay le petit poussé hoe andeha metraka zavatra eny an-dalana eny mba efa fantatra fa hoariana, efa fantatra fa am'izao andro ianantsika zao efa be de be ny haromontan'ilay ratsy, be de be ny herisetran'ny olona eto ambonin'ny tany, be de be ny tsirariny eto ambonin'ny tany, tsy zakatsika ntsony ny rivotry ny mondialisation, de andeha mba metraka maridalana tahaka an'le petit poussé mba ahafahako mba hahatonga tsy ho very. De be ny firenena tsy manao tahaka an'le petit poussé, de very ao anatin'ny mondialisation, very ao anatin'ny zavatra maro isan-karazany, ary ao anatin'izany koa tsika malagasy. Ny olana ao antsika malagasy rehefa koa malala de zao, ny vahiny de ny ataoko hoe ny toe-tsaina tandrefana. Ny tandrefana dia ny maridalana mandrakariva, ny maridalana ny tandrefana de eny amin'ny tenany. Ny tandrefana dia tezaina manao hoe ny maridalana de eny amin'ny tenanao, ny tenanao no repère, ny tenanao no antsoina hoe repère, na ny maridalana de eny aminao. Rehefa mandeha ianao dia eny aminao ihany ianao ihany mahafantatra hoe ty ny lalana. Ohatra hoe mandeha ianao de miankavia ianao de tonga, mahitsy ianao de miankavanana anao de tonga, mahitsy ianao de mihodina kely anao de miankavia de tohizinao ny lalana de miankavanana anao de tonga. Zany hoe ny tenanao de zao eny aminao ihany ny mahafantatra hoe ity ny ankaviako, ity ny ankavanako. Azay mihitsy ny toe-tsaina tandrefana, miainga amin'ny tenany ny atao hoe lalana. Zay mahatonga ny hoe na de mitanisa matoa-teny ara ny tandrefana, ohatra ataovy hoe na ny anglisy io na ny teny frantsay io, de manomboka mandrakariva amin'ny sujet hoe je na tu na tahak'izany, zany hoe la izy tenany aloha ny voalohany, ny tenany maridalana. Fa amin'ny firenena tahaka ny Madagasikara sy ny jiosy de tsy ny rehefa mitanisa fizateny de sujet, tsy ny sujet ny voalohany fa ny verbe. Matory aho, miasa, mitomany aho, zany hoe amitsika malagasy tahaka ny jiosy mihitsy de ny verbe ny lasa aloha, ny matoa-teny ny lasa aloha, lay atao ny lasa aloha vo lay sujet, vo lay mpanao. Zany hoe ary amitsika malagasy de zao tsy tsika ny maridalana fa eny ivelantsika ny maridalana. Rehefa mandeha tsika de zao ka mandeha am-pandehanana de zao
mandeha nareo a de mena tsimokely de toizina ny lalana de mekandrefana de mahitsy any de mahitsy any de mena varatra de mahitsy any de mekandrefana de tonga nareo. Zany hoe amitsika malagasy raha mandeha de zao ny maridalana na ny repère de inivelany tena tsika. Jereo ny masoandro de jereo ny avaratra se tsy nanana de zay no afantarany hoe atiny ele zay le mahatonga ny teny malagasy hoe tsy mahalala ny atsimo sy avaratra de very ny antsony hoe olona very maridalana de olona tsy mahalala ny atsimo sy avaratra. Zany hoe olona very maridalana izy mba hahatonga anao zany tsy ho very maridalana de fataro aiza ny atsimo sy avaratra. Ny andrefana sy atsinanana moa mora satria hitany masoandro hoe mody ny andrefana miposaka avy any atsinanana de ia ny atsimo sy avaratra no mety ho sarotrarotra kokoa ny hoe olona very repère izy zany tsy ampifandinihana tsara. No zany de zao amitsika malagasy de ty ny repère na ny maridalana de anivelany tena tsika. Tsy maintsy mijery anao zany hoe aiza zany ny masoandro miletika aty no zany de ato ny atsimo ato ny avaratra. Tsy ny tena tsika zany ny maridalana fa ivelany tena tsika ny maridalana. Ary zay mahatonga atsika mora very, mahatonga atsika malagasy mora very ankehitriny de satria tsika tsy ny tena tsika ny repère, tsy ny tena tsika ny maridalana fa ny manodidina atsika. Ka rehefa very ny manodidina atsika de very avokoa tsika rehetra. Itsika zany mitady olona mihitsy hoe aiza moa zany zao aiza ho aiza, ny afantarantsika hoe aiza ho aiza de mijery ny manodidina, aiza le masoandro, aiza le hazo, aiza le lalana, aiza ty zany ny avaratra, aty zany ny atsinanana, dia miainga mandrakariva am'izay itsika. Fa ny tandrefana tsy zay, ny azy ny tena ny repère, ny tsika ny hafa ny repère, ny manodidina atsika no repère. Inona ny ataon'ny olona, makaiza ny olona, mety ve zao ataon'ny olona zay le maridalany malagasy, zay ny mahavery azy mifampijery izy aloha de aiza moa zany ny ataon'ny olona de ary rehefa very ny rehetra de miara very izy, rehefa miara tafita ny rehetra de miara tafita izy. Zany hoe mila mpitarika mandrakariva zany ny malagasy, zay mihitsy izy mila mpitarika izy, mila olona jereny mandrakariva izy, tsy izy ihany fa nitady sinanana nijiozy koa manao zany. Mora mihitsy ny mandeha rehefa fantany am'izay hoe ity le repère. Dia izay toe zavatra zay no hita am'ty boky ny Jeremia mpaminany ty, mila maridalana ianao iny tompo, ary zay mihitsy ny tena fitezana. Mila repère ianao, mila olona lay tahaka ianao, mila zavatra aorinao ianao mba hoe hita hoe ity ny lalako teo aloha. Ary ny maridalana voalohany indrindra de zao ny lasa. Am'ty boky ny Jeremia mpaminany ty de ny zavatra roa ny maridalana. Ny voalohany de zao ny zavatra nataonao aloha, ny zavatra natsanganao ny maridalana voalohany. Manangana ianao, manaova ianao fiezahana, dia miezah ianao de manaova ianao tsangam-bato, manaova ianao orom-bato de hitanao am'izay fotoan'izay hoe maridalana io. Ary marina zany rehefa koa malana tana zanak'Israely, ary marina koa zany amin'ny fiainana isan'andro. Rehefa manangan-javatra ianao, rehefa manao tsangam-bato ianao de maridalana reny, maridalana hatserovana hoe nandalo teto zahay, nahavitan'izao zahay, zao zahay amin'ny alalan'lay tsangam-bato zay ataonao. Zany hoe indraindray rehefa koa malala Andriamanitra nge fitiavany de hoy ny tompo anao hoe mba hahatonga anao tsy ho very de manangana zavatra, ho tsaronao mihitsy, afantaranao hoe zay ny nanao an'ity, eto zany zahay, nandalo teto zahay. Fa ny faharoa ny maridalana zay aseho amin'ny Jeremia mpaminany eto de zao koa ny tanàna sy ny tanàna zany hoe ny lasa. Miverena indray amin'ireo tanàna ireo ianao, miverena indray ianao, zany hoe ny tanànanao dia miverena am'lay tantaranao, miverena amin'ny lasa. Raha ohatra zany ka tsy fantatrao zay ho ale de zao manontany faravaratsiny hoe avy aiza ianao. Raha ohatra ka tsy fantatra hoe andeha ho aiza, raha ohatra ka tsy fantatra hoe ho aiza moa zany zao de zao farafaratsiny ny bokon'ny Jeremia io de zao jereo le tsangam-bato, jereo le zavatra natao taloha, de jereo le zavatra izay nonenana taloha. Raha tsy fantatra ny lasa, fantatra ny ho avy zany de zao mametra fanontaniana amin'ny lasa. Raha tsy fantatra hoe ho aiza ianao de farafaratsinay fantatra hoe avy taiza ianao. Manampy ianao be de be ny fahafantarana hoe avy taiza ianao de anampy ianao ny hoe ho aiza. Fa ny olona de zao very ny jota, ary de mety ho zany koa tsika rehefa ka am'izao andro ankehitriny zao
sady tsy fantatsikatsika hoe avy taiza no tsy mahafantatra hoe hoaiza, ary tsy mahafantatra koa raha hoe aiza hoaiza, sady tsy mahafantatra hoe aiza hoaiza tsika zao no tsy nahafantatra hoe avy taiza tsika zao ary mbola tsy ahalala koa hoe hoaiza tsika. De tena very tanteraka mihitsy raha oharina am'izao rivotry ny mondialisation zao. Afaka malala isan'ny tamin'ny taranja ny tamin'ny fanjanahantany nandritra ny fanjanahantany de nisy zavatra raha nisy taranja tsy mba nampianary ny fanjanahantany nandritra ny taona maro de ny tantara. Tsy mba nampianarina tany an-tsekoly mihitsy ny tantara ny Madagasikara. Tsy nampianarina tany an-tsekoly raha tsy efa tamin'ny dingana ambony satria ny tantara de zao maridalana mampafantatra anao hoe aveza moa ianao, ay ve ianao ka mba nahavita zavatra tahako zao, ay ve reo malagasy teo alohanao reo razanao de zao mba nahavita fefilo, mba nahavita nanao mboatra ny be tsy mitatatra, nahavita nanao ny farina nosy, nahavita nanao ady voro fito sosina, nahavita nanao lapa vita tamin'ny vato tsangam-bato, nahavita zavatra maro isan-karazany. Ay ve ka ny reo razanao dia mba olombelona nanana zay maha izy azy ihany. Le avako malala tsy nampianarina ny tantara ary zay ny anankiray mahatonga atsika very maridalana. Tena lafa mipratika mihitsy zany nampianariny bokin'ny Jeremia amitsika eto am'ty toko fahatsy amby roapolo ty hoe manangany ianao famantaran-dalana am'izay lalana hitondran'Andriamanitra anao de mba manaova ohatran'ny le petit poussé hoe mba hahatonga tsy ho very de zao ndeha hanangana maridalana. Inona ny maridalana re avako malala raha ho an'ny fiangonana, inona ny maridalana raha ho an'ny firenena, inona ny maridalana raha ho an'ny fianakaviana. Mila manana an'izany isika. Ny tenin-drazanao maridalana zany, ny tanin-drazanao maridalana zany, ny tantara maridalana zany. Tsy maninona mihitsy ny tantaram-pianakavianao maridalana zany. Zany rehetrany de manampy anao mba hahatonga anao tsy ho very avy aiza ianao. Inona ny lalana nitondran'Andriamanitra anao, inona ny zavatra efa vitanao teo amin'ny fiainana. Afaka malala am'izao fotoana izao de tiany ny tompo takatritsika ihany ko fa mivahintsika ety am'ty tany ty de tahaky zay tsy manana maridalana de zao tahaky ny akoho fahelin'ny rivotra. Ary toy ny tenin'ny toro malagasy hoe sanatria miriry forana angidina fa any akady any efarany. Tsy manana maridalana. Eto de nanome maridalana ny tompo ry havana aman-jery mpaminany. Maridalana de zao voalohany indrindra ho an'ny Joda de zao ny tempoly, ny fiangonana de maridalana, ny tempoly de maridalana. Ary mandraky ty ry avako malala tsy tokony ho adonon'ny mpino fa ny fiangonana de maridalana. Tsy lay trano fiangonana ihany fa ny fiangonana mihitsy de repère maridalana ho an'ny firenena, maridalana ho an'ny fianakaviana. Ary ny dikandreny hoe mba mamonjenge anao fetin'ny taranake, mba mamonjenge anao zanak'ampelezany, mba mamonjenge anao ny tanin-drazanao. Io teneniny hoe miverena indray amin'ireo tanàn'ireo ianao. Zany hoe miverena avy any amin'ny tanin-drazanao, avy aiza ianao, zava-dehibe zany ry havako malala, maridalana zany. Zany de zao tena maridalana mihitsy. Zay nambarany maridalana voalohany amin'ny Joda de zao ny tempoly. Fa ny maridalana faharoa ry havako malala de zao ny soratra masina, ny tenin'Andriamanitra. Maridalana lehibe tamin'ny Joda ary amin'ny antsika protestanta moa de ny maridalana voalohany de ny soratra masina. Inona moa ny soratra masina? Mitantara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, mitantara ny fifandraisantsika amin'ny fivavahana ny amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra, mitantara an'izany ny soratra masina. De avako malala manany ianao maridalana, miezà manangan-javatra, miezà miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, miezà mahatsiaro ny tantaranao de tsy very ianao. Ny finoana ry havako malala de fiainana. Ny finoana tsy hoe fahalalana ao anatin'ny saina fotsiny fa ny finoana de zavatra pratika, zavatra iainana. Ary mba tsy ho very koa ianao amin'ny mahampino anao de misy maridalana.
ny fandraisana ny fanasan'ny tompo reo pera angereny, ny toerana nanaovananao batisa ny batisa maridalana angereny, ny andraikitra saninao anaty fiangonana maridalana angereny, ireo adidy maro samihafa saninao anatin'ny fiangonana ka tsarona maridalana reny. Rehefa koa malala ny afatry ny tompo aminao, aza malaina manao maridalana fa mieza manorena tsangam-bato, saino ny lalana efa nitondrana Andriamanitra anao de mahareta amin'ny fivavahana. Lavakisika tompo misaotra anao no ny amin'ny teninao zay azonay novakina tamin'ny telin-drazanay. Maridalana ao anay ny soratra masina, maridalana ao anay ny fiangonana, maridalana ao anay ny mahamalakasy anay, mihoatra no zany ny maha kristianina anay. Tompo, azaveranao malainy zahay, fataovy mahay manorina tsangam-bato, ahafataranay ny lalana nitondranao anay, ahafataranay fa Andriamanitra mitondra anay amin'ny lalana feno fifaliana ianao, ka mba ahatsiarovanay fa eo akaiky ny mandrakariva ianao, de ampaherezo zahay hanorina tsangam-bato. Tsy ho anay ihany fa ho an'ny taranaka mifandimby, tsy hahavery mandeha azy ireo ty amin'ity tany fivahiniana ity. Vavak'izay tompo, jereo ny tanin-drazanay, azaveranao hompanjenjeny ity amin'izao tontolo zao ty, fa tazony ny firenenay atsiary fa manana zay maha izy azy, satria manompo anao Andriamanitra, manana ny tantarany, manana zay ijorony. Ampaherezo ny mpanabe, ny mpitondra rehetra, hanao zava-dehibe ny maridalana efa nomeno ny tanin-drazanay, ny teniny, ny tantarany, ny taniny, ny fombany zay tsy mifanohitra amin'ny filazantsara. De maridalana omenao anay reny rehetra reny tompo, mba hitiavanay ianao Andriamanitra sy hitiavanay amin'ny mpiarabelona aminay. Mivavak'izay ho an'ny tokantrano tsirairay avy, fianakaviana tsirairay avy, ampaherezo amin'ny fitaizana taranaka, ampaherezo mba hanorina tsangam-bato, hanorina orim-bato, mba hodiavy ny taranaka, mba tsy ho very ny taranakay fa hafantatra ny lalana izay mahasoa sy mampety azy. De mitahy anay Jesoa, mitoera ty anatinay, hamasiny ny fiainanay, harakofy ny fifalianao ny isan'andronay. Misaotra Jesoa, amen. Tra Jesoa, amen.